Koko daholo ny zanagasikara mbola ao ve? Za dia aty ihany vaovao tsara ihany tsy maintsy omenareo dia hoe misy olona ny tena tiako any a, nefa indraindray ohatra lasa tsy tiako tampoka. Nandikan'izay dia mbola tsy ao ilay fahamatorana. Ianao rehefa tia zavatra anankiray dia tsy maintsy ataonao izay ahazonao anazy. Ohatra, mianatra. Te ho tafita ny olana anankiray, tsy maintsy hianatra, tsy maintsy hilofo, tsy maintsy ho lasa voalohany foana ny ampianarana, tsy maintsy ho tafita rehefa tonga ny fotoanany. Ohatr'izay ihany koa manao sipa. Raha tia ny lehilahy ny hoe ho lasa vady lehilahy, iny vehivavy iny fantatra elahy fa hoe iny no ravaka ny tokantrano elahy, tsy maintsy mitady fomba elahy ahazonana azy, hiantsonana azy na mbola tsy fantatra elahy ilay olona, hifankazarana aminazy ary eo ihany koa ilay hoe mety hoe toerana misy anazy indraindray ohatra ny toerana ihany koa fanalavitra, elahy ohatra ary avaratra izy any atsimo, tsy maintsy ataony elahy izay ahalalana ny momba anazy rehetrarehetra, na ny namany, na ny mpiara-mianatra aminazy, na koa ny ray aman-dreniny, na koa fianakaviany, na ny anadahana, tsy maintsy ataony elahy izay ahazoana izany satria elahy tia anazy. Raha ohatra elahy ka tsy manao an'izay fomba izay fa hoe tena tiako fotsiny izy androany ohatran'ny tsy tiako tampoka, dia tsy tiany elahy izy izany. Dia aza milalao any ilay vehivavy, dia aza lalaovina izy. Avelao any aloha momba anazy. Aleo ary anga dia manana fihetsika fotsiny hoe tsy tia anazy dia mba hoe mpinamana tsotra fotsiny. Toy izay lalao fitiavan'olona. Ny vokatry ny filalaovana fitiavan'olona iny dia tsy ho zakan'ny olona anankiray ny vokany. Raha androany elahy mampijaly zanak'olona, fitahany elahy ilay zanak'olona, mijaly anga ilay zanak'olona, fa ho hitany elahy ny vokan'iny any aoriana any. Ho tsakoany elahy hoe tena mafy, tena ratsy marina izany hoe mampijaly zanak'olona izany. Noho izany raha mbola misalasala, misy ny fisalasalana, tsy ao izany ilay fitiavana, mandrasa kely aloha. Dia raha menatra indray ary e, menatra iny dia efa amin'ny ankapobeny raha ohatra ka hoe menatra ianao, raha hoe milely aloha izany tiako lazaina eto, raha hoe milely dia mbola tsy ao anga ilay fitiavana, mbola tsy ao ilay fahasahiana. Fa raha tena tianao ilay olona miaraka aminao, tsy misy an'izany menamenatra izany nefa tonga dia raikitra eo. Hoe tsy ampiana jiro, hoe efa maninona moa izany izy io tsy ampiana jiro, inona no atao anaty maizina ao? Zavatra atao anatin'ny asa maizina dia tsisy voka-tsoa, voka-dratsy ny azo atao. Ary indrindra fa ilisany lehilahy dia mankafy zavatra amin'ny alalan'ny maso, ka inona izany atao ilahy maizina ao? Normal be raha ohatra ka 2 minitra dia vita 1 2 3 tapitra. Dia tsisy zava-banona. Madama nefa mba te hankafy te hanalaza, dia mba atao rehefa hoe menatra elahy na menatra indry dia aoka aloha, satria mbola tsy ao ilay fahamatorana, mbola tsy ao ilay fitiavana. Andraso ny fotoana, tsy maintsy misy foana ny fotoana ho avy ho tonga ny fahamatorana sy hidirana amin'ilay izy. Dia izay, mankasitraka tompoko.